nahoana lalatiana miarahaba tompoko dia miarahaba ny mpiara-miasanao FFM rehetra dia miarahabantsika rehetra izay mandresao FFM zao indray mina zany tiako tenena lalatiana dia momba n'ilay vahininao maly IHVM manafatra voakavany andafy mihitsy zany ny IHVM tia Madagasikara satria efa fantany fa efa mahay volotratra zareo hita misy amin'ny famaliny zareo rehefa valy rangina tsisy zavatra mitongona izay mba tenenina dia fanontaniana rehetra izay napetraka taminy dia valivaliana fatafatana ka ohatra mety zareo fatafatana ohatr'izany koa mitondra n'ity firenena ity raha endrinareo tompoko IHVM avy any France avy amin'ny Paris dia anary ny andriamantoery rajonary mampianina raha isininy ohatra hoe tena hitady ny fitoniana entina amin'ity firenena ity dia asovy mihavana amin'ny famille politika dia mapara zany ataovy mifamela amin'ny mapara izy na ohatra izy ka manana fahamarinana ray aman-dreny izy afaka mifampesaka tsara amin'ny mapara izy fa tsisy olona zany tsy fadonlanka amin'ny tana zany tsy anao tsinitsinina izay nahitanao so zany teo amin'ny fiainana rangahy fa nareo avany nohatra ny hoe mahita vola sa manao mazimazia dia hoe isy fiovana tamin'ny teto ny olona rehetra tsisy mahafantatan'izany na mimpanohatra na mipomban'izao fitomban'izao fa ny olona atao amin'ny famille politika ny ary nitakataka sy nitsopatsopahana ahoana ny fomba aza amezana confiance an'izany mpitondra zany na za koa ary malasaina zany mihitsy hoe nareo vahiny tonga eto amin'izao eto mijery an'izao atao ety mpitondro ity zao anao dia efa mahafantatra an'izany hoe ny olona nametraka azy teo amin'ny fitondrana ary ataony tsinitsinina move azo an-tenena hoe efa amin'ny filoham-pirenena malagasy zany raha vao tsy manao marina ho eo tara fa na ina tenin'Andriamanitra popoka ny teneninareo teo omaly tsy izany koa ny anakonana ny zavatra tsy mety ataon'ny Andriamantoery rajonary mampianina fantatra Andriamanitra zany ary fantatry ny vahoaka an'Andriamanitra zany eto amin'ity Madagasikara ity izay mampalahelo amin'ny vahoaka eto amin'ity firenena ity tiry pourcent zao mba tsy tian'izao mpitondro zao dia fa dia mbola tsy fantatrareo ihany hoe tsy hoe tsy raha itsika zany Andriamantoery filoha fa izay atao ihany ataovy efa mampareny le malagasy nareo any Frantsa any miadana sy migalabogalabona fa izay vahoaka eto Madagasikara tompoko efa ory mijaly manantena fiovan'ny fiainanay izay tompoko matoy sanatraka hovidiana vonona ny anova ny fiainanay tena trois mois ihany dia afaka ny délestage sariny mivavana e fa tsy izay nanery azy na manabasa azy zao tsy maintsy ataonao Andriamantoery filoha izy ny tehiteny an'izany fa tsy izay nanery azy aloha fantatrareo avy any Paris ireo tsara mihitsy zany fa mamingavinganay vahoaka manao anay hodondrona ketrina vendrany nareo ka dia fantatrareo tsara mihitsy zany zany ny tsasa iny IHVM eto Madagasikara mivahiny eo amin'ny lalatiana satria fatany tsara ny tsy mety ataony mbola aza hoala iny mba eoko zao a mbola tsy zakanareo rehetra rehetra ary ny Andriamanitra tsy andronareo andronay malagasy foana fa eto Madagasikara fa tsy amin'ny Paris azafady aloha azava tsara tompoko dia ohatrika vahoaka mahideza daholo dia mbola mampahiranao lalatiana mijoro hatramin'ny farany aza mikizy vahiky rehefa mifahamarinana mijoroanao sy ampianarinao sy atoronay vahoaka fa zay koa tsy tondrona tsy ketrina tsy vendrana fa misaina lalina izay fa zao koa ampahafarany kely raha mbola ohatra izao fitondranareo firenena izao fiaraka le vahininanareo teo amin'ny lalatiana reny maly dia raha zany nareo dia n'izao dia efa manana vila tsaratsara ny Paris ihany izao fitondrana izao sao dia tsy mahita trano misy troan'ny lohany koa rehefa kelikely anao ny fitenenana tompoko Allo, narahaka tompoko ny radio tafa mbambany kely azafady ny anarany tiako tenena mikasika an'ilay vahinao tamin'ny maly tiako mihitsy hoe olona vaizy ireny ohatra mampametra panontaniana ina mahatonga anazy ireny mipetraka any France hoe mba diplômé zay ireny fa inona fotsiny ny ataony ihany ohatrany ny fanontaniana petraka aminazy any tsisy valiana ekena fa filoham-pirenena voafidim-bahoaka rajonary mampianina nefany ny zavatra miprometeva rehetra efa hita fa tsisy tanteraka daholo ny amin'izay koa ny olona nametraka anazy teo mahatonga izy lany efa fantatra hoe misy nametraka teo izy le olona nanohana ny andro rajoela teo aloha rehetrarehetra nandany anazy mba hiova le fitondrana dia ho tiana tsy hita daholo le izy hoe izy ihany hoe izy tena ny ve mipetraka teo sa hoe ahoana le vahiny mampiomehy be le vahiny tamin'ny maly zay koa misotro
Mankasitraka tompoko misaotra betsaka indrindra amin'ny faneho-kevitra nentina. Hoary anao ny fitenenana tompoko. Allô. Io. Miarabanao lalako. Miaraba tompoko. Ya. Le raha zany za moa maly zany tsisy tafidy. Dia le raha zany ho an'ireo gazy voatonga eto tago maly invité anao reo. Dia tena mitany anareo aho hoe tena tapanareo ny fiaina malagasy. Miaina anareo ve zany. Nareo manko miteny maly angy fianakavianay dia fatanay vola ahoana moa nareo ny fandefa vola amin'ny havanareo. Ko nareo nareo migrabina mivelany ihany fa fantatrareo ve misy aory malagasy. Tena zay zany tena hita hoe gasy voatonga e. Dia ohatr'izay koa zany ianao dia mato prime ministre. Efa hita zany prime ministre bisa koa gasy voatonga e. Dia ohatrany hoe mba te-ezaka izy zany teny amin'ny teny malagasy. Tena eny koa mihitsy dia tena zandray mampome satria ohatrany hoe firenena malagasy miteny ity tanàna malagasy ity tanàna zany ohatra hoe village na ohatr'izany fa tsy firenena. Ty za olona tyaniny ty dia mato prime ministre no anitsy anao amin'ny fiteny malagasy satria fitenin-dagatsika fa aza atao ohatr'izany ohatrany zandray ohatrany naminenao le izy zany ohatrany sady manderaka tena moa tsy mireraka lasa hoe mampome fotiny le izy. Dia mba teny amin'ireo mpitondro reo azy zany tondra mba enora nytifikianay vahoaka e mikikisa nge zay zao e mapiny zay mandagno vola mety andano hoe varokapoka ahena ny ato trano mba enona ahafahanay miteny ka mba eno re tompoko mikika ny vahoaka miteny ny vahoaka tsy maninona mety tenen'izao aminareo vahoaka hoe tsy maninona e 364 jours anareo fa la iraindray andro sotry zakanareo sotra tompoko. Mankasitraka tompoko. Ya, andrasantsika indray ny antso manaraka misaotra anao tamin'ny antso teo anao ny fitenenana tompoko. Salama lalatena. Salama tompoko. Le resaky le arrivée de France Mali zany mbola tiako resaka kely. Izy zany asako fampiteny dia ohatrany misy fanontaniana petraka aminy dia zao ny avalokazo foana no valoteny atao voalohany vao mamaly. Amiko zany ohatrany olona be famaliana be ndrangah iny hatraminay kely azy matoa manao an'izay. Satria na fanontaniana mipetraka dia tokony indraindray mety tsy fanontaniana hoe mila valony fa fanontaniana mila fanazavana. Ary fandinihako ny fomba firesaka koa tokony mianatra sosio-politika aloha izy fa mbola tsy any amin'ny politika politicien. Sady mamenatra raha reny ny président azy VM de France zany ohatrany maivana be zany fa tsy sanatra hoe maninona akory fa ny olona eto mba hitany hoe olona efa mivoatra olona efa maraka ny toetrandro sy ny fandehan'ny tantara rehetra rehetra. Fa izy koa mamaly ohatrany tsy dia mahana argument firy fa ohatrany sady anao idée spéciale tsy fatapasa TV zany. Dia zay mba tiako famarinana kely hoe rehefa hiakatra plateau aminao tokony olona mba mamponjaponja sady mavizavezatra fa tsy olona hoe avany France ianao dia milaza fa hoe ianao no mezan'ny olona fotiny le ohatr'izay. Soravezaka tompoko. Mankasitraka tompoko. Ka io zay mangataka hiteny tsy afaka mandrara fa manjary lasa ohatrany hoe manao censure tsika raha tsy afakatran zareo raha dia hoe nareo zany mandatsy andray amin'ny hevitry ny fitondram-panjakana tsy mety. Amin'ny 1:20 sy 10 minitra izao dia 10 minitra sisa nandraisantsika ny antso an-tarby tamin'ny andron'ny président Dajel madame Lalatine ity faritra Tsimindrano ity tsy dia misy délestage be loatra satria falatsika tsara fa misy hôpitaly aty misy banky sisita fa amin'izao tena mampalahelo ny zavatra misy ka dia samitsika mianakafo tonga saina fa ny fitiavan-tena io dia olana lehibe zany eto amin'ny firenetsika sy ny tsy fahaizana miolona sy ny tsy fahalalana menatra dia mankasitraka nena ry madame Lalatine sy ny tena sotra ny eny raha sotompoko. Mankasitraka tompoko misaotra betsaka amin'izay faneho-kevitra nentinao izay. Ya, andrasantsika indray ny antso manaraka amin'izao maraina izao anao ary ny fitenenana tompoko. Fa mangataka le iran'ny antatiana le hoe tiako ianao ry mosendraza koko anatin'io mantsy le afatra dia misaotra betsaka. Ya, mankasitraka tompoko. Ya, jerevan'ny teknisiany eo eny ary andrasantsika indray ny antso manaraka anao ny fitenenana tompoko. Allô? Eny tompoko. Faly miaraba nareo tompoko. Faly miaraba tompoko.
ia mba tiana ho tenena kely fotsiny zany eto amin'ity firenetsika ity zany ohatrany hoe voaozona ho simba tanteraka e satria niza tonga teo zany ohatrany samy manao zay tiany daholo de raha tonga fotoana fifidianana de milaza anao an'izao efa vidy zao anao an'izao tsika de roboka le gasy manitra satria te hivoatra fa ny tiako tenena fotsiny zany hoe samy aza mijery ny passé ntsony zany e fa aloha zany ny futur no jerena hoe ahoana ny ataotsika mba tsy hampitombo voahomana atsika ntsony satria ireo fanjakany leo tsy mijery vahoaka zany leo hoe tombotsoany sy ny fianakaviany ihany ny tenenina ny tiako tenenina amin'izay zany hoe matoa izy tonga teo de noho ny vototsika rehefa tonga eo izy tsy mahalala atsika ntsony ka samira tsika vahoaka malagasy manao zay mahatsaratsara ny fiainany raha ohatra tsika tsy nihinan-kena androany mezamba hihinan-kena raha pitsy faza miandry an'izany hoe fanjakana anao zavatra atsika zany fa marary andoha reo daholo tsika sotra betsaka tompoko mankasitraka isika rehetra amin'izay faneho-kevitra izay de misaotra ihany koa tamin'ny fanarahanao ny fandarana hatramin'izao rehefa mpiresana izao mankasitraka tompoko sy tompoko lahy miaraka aminay miaraka taminay tamin'ity fandarana ity de mamy fotoana amin'ny alatsinainy indray